Kokokoko avenareo za mbola ato manao nataony zanagasikara rehetra za mbola ato ihany a fa vao tsara foana tsy maintsy omenareo dia hoe ataona ny alalana fa na dia natoro tany amin'ny olona hafa tany le ry vao miditra an-trano izy dia lasa kodikody be ohatrany hafahafa be izany ambon'izay izy lasa iny tonga dia mandro aingana avy eo izy lasa mamimanitra misy fofona hafahafa tamin'ny maraina hafa ny ranomanitra nentiny tao a zao indray lasa ohatran'ny fofofona hafahafa ranomanitra hafa indray ohatra misy lokomena hafahafa izany koa ohatra ny ankendry dia sigara koa ohatra lasa sigara hafahafa ohatra tsy mitovy ny sigara isan'andro raha manontany zavatra ohatra indreo inona ilay mba sakafo tiany andro fa andeha andro kizitina be izy avy eo sy ataonareo any angamba tsy ilay ty nefa indray mba manontany am-pitiavana mba hoe tia indray mba izay zavatra mba tiany raha eo koa izy ohatra telefona mipetraka eo ohatra sendra misy miantso tampoka tonga dia mailo be tampoka izy alaina aingana ilay telefona dia lasa izy mandositra ary jerena aingana ilay izy fa tsy ho masondry nefa izy isan'andro raha misy miantso ara dia tsy taitra izy fa mandray moramora telefona dia eo akaikindreo izy manao allo dia efa mailo indray izany ary ny tena loza dia hoe rehefa miditra ny trano izy dia lasa akanjo hafa tampoka ny nentiny drendrehitra adiny tany amin'ny sipany tany ilay silipo ohatra miditra ny trano izy dia silipo hafa ny nanaovany na koa izy tsy misilipo miditra ny trano fa adiny ilay izy satria mendamendako pingapingako dia manontany rehefa nakaiza silipo ny lahy toa ohatra angatso sasana dia ary tao tsy ato dia ho izy tsy ho gaga ve ndry amin'izany ary ny zavatra mampalahelo dia hoe kamo izy ilely tsy te hilely miaraka amin'ny ritsony tsy te hilely miaraka amin'ny ritsony ny vadiny dia ny dikany ny lehilahy ny tsirim-panantenan'ny lehilahy tsy maintsy eo foana raha vao manomboka miaraka hatrany amin'ny faha-efapolo taona eo ny lehilahy mbola eo foana ilay tanjaka be any hoe tsirim-panantenana hoe te hilely satria rehefa tonga faha-efapolo taona ny lehilahy manomboka lasa reraka amin'izay izy miainga daholo ny aretina rehetrarehetra isan-karazany dia manomboka malemy izy eo fa raha mbola mandrava tonga faha-efapolo taona ny lehilahy dia matanjaka foana karaha hoe mpivady nareo na hery taona fotsiny dia lasa kamokamo be ilay lely sy na hikitikitika indrindra na fisafo indry dia miomano indray izany efa misy sipany ambadika any na efa zatra mandeha makany ambadika any koa izy fa tsy miteny amindray dia anjarany tsirairay mandinika zay ry zareo fa io ny fitiavana rehefa manambady ialahy dia mba aoka izay ilay fahampiravesana efa vitatra io ny fiainana fahatao-drano raha nanambady ialahy vokatry ny accident be voka tampoka madama dia tsy maninona izany efa izy nge izany no anjarany ialahy na i madama arany teo efa tsy maintsy hoe nalahelo ihany koa madama tena tokony mianatra tokoa izay vao mivady na i madama ara kify fa izany hoe tsy maintsy miatra dia maninona ialahy tsy miaraka miaritra amin'ny madama hoe ndao izany tsika roa hiaraka hiaritra satria ity ilay olantsika anankiroa fa dia i madama irery no havelony ialahy hiaritra trèfle eo izany raha tiany ialahy no te hiadana dia voalohany ilay olona akaikiny ialahy no ampedahany voaloha vady malala ny vady aman-janaka ny tokantrano ao izay vao manodidina izay vao namana vita ny madama daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny vehivavy mahavita manome any ialahy torohevitra akaiky sy tsara ary mahavita ny ialahy io lasa priorité ialahy no ambony noho izy rehefa hoe hainy ialahy manaja anazy sy manakaiky ny fony izany ry zareo mahaiza manaja ny vady satria tsy misy mahavita ny vita ny vady ny sipakely ialahy ny sipakely iny raha ohatra ka hoe tsy manam-bola ialahy nga izy araka amin'ny lahy intsony lasa indray izy miaraka amin'ny olona hafa fantatra ialahy koa nge izany ko maninona ilay izy ny atao vola tokony hoe omena madama na tsara natokontrano laniana amin'ny adafa adalana ary ambadika ary dia izay engany ny tokantrano rehetrarehetra mba mafiorina ary engany ny lehilahy ihany koa ianareo mba hiezaka hanaja ny vadinareo izany fihetsikareo izany ke ao an'aoriana tsy maintsy fantatry madama dia lasa hiena ny tsirim-panantenana vao miaina ao anaty fahampiravesana ny vehivavy dia tonga izy dia lasa leo be na ny hanokatra fiara izy lasa kamo be araka amin'ny lasa satria
Fatiny ilay miaraka amin'ny olona hafa. Ary ny farany koa dia voany angatra ao nareo dia anangatra ao ilay foro sy bibidy dia efa naninona ny lataka lasa nanangatra dia izy no menatsiny. Izay aho fa mangasitraka anareo rehetrarehetra dia angany mba samy tonga saina daholo isika rehetrarehetra dia mba hanova famintra. Mangasitraka tompoko.